Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iara-panatsika ry havako tratrity zomafa 7 ny volana febroary ity. Ny bokin'ny mpanjaka faharoa toko 17 mpanjaka faharoa toko 17 andiny faraika 20 ka hatramin'ny 5 no valahatra homofonaina ry havako. Mpanjaka faharoa toko 17 andiny faraika 20 ka hatramin'ny 5 fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ny mpanjaka nandidy ny vahoaka rehetra hoe tandremo ny pasika an'i Jehovah Andriamanitrareo araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ity. Fa tsy nisy pasika notandremana toy izany hatramin'ny andron'ny mpitsara izay nitsara ny Israely, na tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny mpanjakan'ny Israely na ny mpanjakan'ny Joda. Fa tamin'ny taona 9 nanjakan'i Josia mpanjaka no nitandreman'izany pasika izany ho an'i Jehovah tany Jerosalema. Ary ninanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema dia nesorony Josia koa mba hanatanterahany teny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hita ny iliky sorona tao an-tranon'i Jehovah. Ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay niverina ho amin'i Jehovah tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ary ny heriny rehetra araka ny lalàna misesy rehetra sady tsy nisy tahaka azy intsony niseho tao aoriny. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanitsim-pivavahana nataon'ny Josia, na ny marimarina kokoa fanitsim-pirenena mihitsy nataon'ny Josia no tantaraina amin'ity mpanjaka faharoa eto am-pelantanantsika ity. Josia moa izay tanora dia tanora no nanjaka, fa izay nampiavaka azy dia izy namirana ny olona tao amin'ny fanajana ny lalàn'Andriamanitra. Any amin'ny taona 220 alohan'ny Kristy ity mpanjaka tanora dia tanora ity no nanomboka nitondra araka voalaza atao hoe 9 taona izy. Mihevitra hoe 9 taona dia tsy hoe izy kory ny zaza nanjaka 9 taona fa nanana mpanolontsaina izy, nanana olona teo akaiky izy ary nitondra fanitsiana lehibe dia lehibe teo amin'ny tantaran'ny firenen'i Israely izy. Araka io teneniny amin'ny andininy 520 io manao hoe tsy misy intsony mpanjaka tahaka azy tao amin'ny Israely na tao amin'ny Joda. Ity mpanjaka ity dia mpanjaka tia an'Andriamanitra, tia ny didin'Andriamanitra, tia ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava be moa ao amin'ny soratra masina ny andraikitry ny antsoina hoe mpanjaka tahaka ny Josia zany. Mazava be ny andraikitry ny antsoina hoe mpanjaka. Ny voalohany dia na inona ny mpanjaka atao amin'ny soratra masina, ny mpitarika zany na mpitondro io na mpifikambanana io na tahaka izany azo raisina ho izay mihitsy koa. Ny hoe ny mpanjaka dia tena solotenan'Andriamanitra. Tena solotenan'Andriamanitra izay manapaka sy mitondra amin'ny anaran'Andriamanitra izy. Ary mahatsiaro fa izany fahefana eo am-pelantanana izany dia fahefana avy amin'Andriamanitra. Fahefana natolotr'Andriamanitra azy. Tsy fahefan'olombelona ny fahefan'ny mpanjaka raha amin'ny testamenta taloha, fa fahefan'Andriamanitra. Raha mafisin'ny Paoly koa io amin'ny Romanina toko 7:20 no hoe ny fahefan'ny mpitondra nge, fahefan'ny mpanjaka nge, fahefan'ny ampirona nge dia izao fahefan'Andriamanitra, fahefana indramina. Na ny marimarina kokoa fahefana nampindramina. Satria nampindramina dia izao tsy maintsy mbola ho averina amin'ilay nampindrana dia Andriamanitra. Ary satria nampindramina dia izao tsy maintsy hitakiana hampamoaka any amin'ny fotoana izay andrasan'ilay mpampindrana, ilay mpindrana. Noho izany dia ny mpanjaka dia nampindramina, nampindramina fahefan'Andriamanitra ary manapaka eo amin'ny toeran'Andriamanitra, mandidy eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Raha ny testamenta taloha moa no resahantsika.
Fa ny faharoa dia ny mpiandry mpanjaka koa dia mpiandry io izay mahatonga ny Josito tsy nisangy mihitsy tonga de namoaka didy satria miteny amin'ny anaran'Andriamanitra izy. Marina fa eo mpisorona tsy dikevitra zany, marina fa eo mpaminany mazava be zany, fa ny mpanjaka koa dia solon-tenan'Andriamanitra fa tsy ny mpisorona ihany, tsy ny mpaminany ihany, fa ny mpanjaka koa dia olom-boatendrin'Andriamanitra ka itakina ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay mahatonga azy koa hoe tondrona koa izy hoe mpiandry ondry indraindray ao amin'ny testamenta taloha. Mpiandry ondry izay mahatonga hoe Jesoa de mpanjaka, Jesoa koa de mpanjaka, Jesoa mpanjaka mazava ho azy, ary izay Jesoa mpanjaka izay Jesoa mpiandry ondry tahaka ny Davida, tahaka ny Jesoa, manome sakafo ny olona, manao zay avoky ny olona, mampivondrona ny olona, mampiombona ny olona, mitarika ny olona, manome repère, manome maridalana ny olona. Raha ohatra moa ka jerena amin'ny lafiny politika de ny hoe manome vision, manana fomba fitantanana zay mahavoky ny olona, mampiombona ny olona, mampandroso ny olona. Ny mpanjaka mafy be ny asan'ny mpanjaka raha amin'ny testamenta taloha. Zay mahatonga ny hoe Andriamanitra dia sarotrony tamin'ny mpanjaka. Fa ny fahatelo dia ny mpanjaka ny tompona andraikitra koa amin'ny lafiny lalàna, ny fampiarana ny lalàna. Marina fa misy ny mpitsara isan-tanàna, isaky ny mpitsara 500 arivo isan-taona saingy ny fanapahan-kevitra farany dia avy any amin'ny mpanjaka. Ny mpanjaka mihitsy no tompona andraikitra amin'ny fampanjakana ny rariny. Izy no anaovan'Andriamanitra mpamoaka voalohany indrindra, fa tsy ilay mpitsara 500 na mpitsara 100 na mpitsara 1000 any amin'ny isan-tanàna any, fa ny mpanjaka no miantoka voalohany indrindra ny fanajana ny fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny eo anivon'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Fa ny fahaefatra dia ny mpanjaka dia nataontsika hoe mpiantoka ny fanatanterahana, ny fanajana, ny fanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra. Ny firenena Israely de fanekena, firenena vita fanekena tamin'Andriamanitra, firenena voatolotra ao an'Andriamanitra, hoe firenena zay ho vahoakan'Andriamanitra ary hanompo an'Andriamanitra. De ny voalohany miantoka ny fanajana an'izay tsy ny mpisorona akory ary fa ny mpanjaka. Ny mpanjaka no miantoka an'izany fanajana, zany alliance na izany fifanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra izany. Ary dia ny fahadimy dia ny mpanjaka dia mpitary tafika. Tatsika Davida mpitary tafika, ireo mpanjaka maro samihafa fa dimy mpitary tafika, na de avy any amin'ny fanjakana avaratra zakandria aby dia mpitary tafika. Zany hoe ny mpanjaka dia mampitary tafika azy de zao izy zany miantoka ny fandriam-pahalemana, miaro ny olona, miaro ny fananan'ny olona, miaro zay manao ny fandaminana mba hahatonga ny olona afaka miaina tsara. Any amin'ny vanim-potoana ny antikité de tsy ny mpanjaka akory no arovana, fa ny mpanjaka ny miaro. Fa am'izao andron'ny demokrasia zao moa fanohitra am'izany hoe ny mpitondra no arovany vahoaka, fa ny tany amin'ny vanim-potoana ny antikité dia ny mpitondra miaro ny vahoaka, ny mpitondra ny miaro ny osa, ny mpitondra ny miaro reraka, ny mpitondra ny miaro ro zay manana ady sarotra. Fa zao moa fanohitra am'zany izy indray no tsy maintsy arovanao, izy no tsy maintsy arovana no ny antony ara-drafitra ma institution azy, ny fiovana moa ny lalam-piainana. Ary dia arak'izany dia mpanjaka dia mitafy ny ataontsika hoe ny amin'ny maha olombelona azy mitafy lay tonga nofo ao aminy, zay na azo ilazana azy ny fafito tonga nofo ao aminy ny fitazonana ny maha-iray, ny mahatokana ny vahoaka sy ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina na ny firenena mihitsy. Josia dia voafidy am'izany andraikitra mavesatra be zany. Ny Josia mbola tanora nefa dia niantsoroka zany adidy mavesatra, miatraika amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-toekarena, amin'ny ara-piarahamonina, mitondra an'izany izy. Ary dia inona ny zavatra tsapany teo am-pianatrehany zany? Ny villalana ny firenena Israely. Ny villalana ny Israely ka adinony lay tena ventikevitra momba ny fivavahana. De lay Andriamanitra zay ivon'ny fiarahamonina, lay Andriamanitra zay mpanafaka avy any amin'ny tranona handevozana ny zanak'Israely no tonga firenena. Ary reny tsy tokony andonoina amin'ny antsoina hoe Paska. Dia
tsy nankalaza paska mihitsy zanak'Israely nandritra tamin'ny androny mpitsara hoe ny filazana andiny fa roa amby roapolo sy ny fatelo amby roapolo teo hoe tsy nahajainy zanak'Israely mihitsy ny paska nandritra ny taonjato maro ary dia eo Jiosia no nanomboka nankalaza ny paska zay tsy inona tsy akory fa Andriamanitra izay manafaka ny olona, Andriamanitra mitari-dalana ny olona, Andriamanitra lohalalana sy vodilalan'ny firenena zay ny hoe paska, Andriamanitra mpanafaka, Andriamanitra tsy aitohaina, Andriamanitra mahafirenena ny firenena zay ny paska. Amin'ny fotoanan'ny paska dia teo no nanorenana ny firenena Israely ho tonga nation, ho tonga firenena. Tsy nation izy talohan'ny paska, tsy firenena nanana izy azy izy miparitaritaka be, tsy nanana zay mampiombona azy akory, tsy nanana zay ninony tena maro toerana, tsy nation izy, tsy io le teneniteny io ke tsy etne, tsy nation izy ary dia rehefa mivoaka ny Egypta kosa izy dia nankala ny paska no nahafirenena ny Israely. Ny paska marina fa eo ny dimy folo famelonana ny mezan'Andriamanitra ny dimy folo de eo ny paska no fototra iorena ny firenena Israely ary dia io anefa no adin'ny olona ny nankalaza azy, io no tsy nirarahin'ny Israely. De hoy Josia manao hoe avesatra any andraikitro, tsy maintsy mamerina anareo am'izany fiainam-baovao zany ka ametraka an'Andriamanitra ho ivon'ny fiainan'ny Israely. Ary dia zavatra roa lehibe ary no nataony Josia ka tsy tokony adorona mihitsy de zao fametrahana mahazava-dehibe ny zava-panahy, zava-dehibe ny zava-panahy. Tsika moa amin'izao taonjato iainantsika zao de zao tsy de tena mieritreritra ny zava-panahy ho zava-dehibe loatra ary satria tsy ataotsika ho zava-dehibe ny zava-panahy fa ny zavatra hita maso ihany no everitsika ho zavatra fa ny tsy hita maso tsy zavatra. De tsy mahagaga raha ohatra ka amin'ny vary lavo tahaka zao ny olombelona satria lasa ho toy ny biby izy, lasa lasa ho toy ny miaina toy ny biby sanatria fa ny olombelona nge tsy biby, ny olombelona tsy biby. Mampiavaka ny olombelona amin'ny biby tsy hoe misaina ihany fa tena le fanahy mihitsy, kanefa ny fanahy ny zava-panahy mihitsy no amaevan'ny olona ankehitriny. Everiny toy ny tsy misy fa everiny ihany olombelona nge saina de vatany fa raha saina nge misy biby koa mieritreritra fa ny maha olombelona ny olombelona mahazava-boarin'Andriamanitra ny olombelona dia lay fanahy. Kanefa mo indrisy fa ny taonjato eny antsika de taonjato zay hanivaivana, tsy rarahina, anaovana ny anjorom-bala ny zava-panahy. No everina satria tsy azo revesina ny ara-panahy fieritreretan'ny olona azy, tsy azo revesina angamby zany angambaitsika hoe tsy azo revesina nge ny ara-panahy, tsy eritreretina nge ny ara-panahy, zavatra maivana nge ny ara-panahy, tsisy azy zany ty tsy mieritreritra visin'Andriamanitra de itazantsika zay mitotongana na ny fiainana na mitanjona hafa mihitsy le afaka malala eto Josia amam-panjaka azy de mamerina ny firenena, namerina ny mpiarabelona, namerina ny isa-tokantrano hanao zava-dehibe ny zava-panahy. Rehefa miteny hoe zava-panahy anefa de zao vavaka io, fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra io, fanajana ny asiny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra io, fanajana lay mahamasina an'Andriamanitra. Rehefa miteny hoe zava-panahy de fieritreretana ny olombelona ho tsy olombelona vatana ihany na olombelona saina ihany fa fieritreretana fa ny olombelona koa de fanahy ka mila vavaka, mila miresaka amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ary zay famerenana ny olombelona ny zanak'Israely ao amin'ny lalana tena izy zay eritreritra ny hoe zava-panahy, hoe no ahafahana ny zanak'Israely indrindrindrindra hanompo an'Andriamanitra. Mazava ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Farao hoe avoay ny oloko hanompo ahy any an'efitra, avoay ny oloko hanompo ahy any an'efitra. Zay le mission voalohany ny zanak'Israely, hanompo an'Andriamanitra, ny antom-pisin'ny fireneny Israely
any ato-pisitsika koa de hanompo an'Andriamanitra ny mission antsika zany de fanompona an'Andriamanitra midika hoe fanompona Andriamanitra tsy midika koa zany hoe tsy mieritreritra sakafo tsy mieritreritra fampandrosoana tsy mieritreritra zay fiainana andavanandro fa mieritreritra izany ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra ary io lay karazana mazava be karazana fafana mazava be voalohany indrindra de ny fafana mivavaka malalaka hoe avelaon'ny olona hanompo aina ny hevitra zay le fafana mivavaka malalaka fafana manompo an'Andriamanitra ka lalàna ny fafana voalohany indrindra ao amin'ny baiboly tsy ny fafana misakafo akory tsy ny fafana mihinana zay tiana hoanina akory fa ny fafana voalohany indrindra de zao ny fafana manompo an'Andriamanitra zay ny liberté voalohany indrindra ao amin'ny baiboly liberté voalohany indrindra ao amin'ny baiboly dia ny fafana mivavaka fafana manompo an'Andriamanitra fa io mo fafan'ny olona satria noeritreretin'ny olona hoe ny fivavahana zany zavatra privé zany vie privé zany tsy hidiran'ny fiarahamonina zany satria natao hoe vie privé zany de hitatsika zao tazantsika misy olona mandoro olona misy olona manentaka ato androm-piainanary misy olona tsy mieritreritra ny fahadiovana misy olona tsy mieritreritra ny fanajana ny hafa ary hitatsika fa zany sotoavina zany ko ara dia ny sotoavina ny fanajana ny hafa ny fahadiovana efa miala tsikelikely any amin'ny firenena maro ray mpivavaka taloha ny antony dia ny valeur na ny sotoavina de milaina koloana fa tsy hoe zavatra mipetraka eo mandrakariva io fa misy ny sotoavina mifanohitra amin'iny raha manimba lay sotoavina tsara rehefa tsy mivelana tsara ny sotoavina tsara de zao maniro azy ny zava-dratsy no zany dia etojosi de teamerina ao anatintsika zay mamaky ny soratra masina mba hataovy zava-dehibe io zava-panahy io manana fotoana hivavahana manana fotoana hiresahana amin'Andriamanitra manana fotoana naovana méditation ary ny tsy tokony adonona de ny mpanjaka teo amin'ny jiosy de tsy maintsy mamaky baiboly isan'andro ny mpanjaka na ny mpitarika ataovy hoe mpitarika fikambanana ianao filoatsampana fikambanana isan-karazany fomery de zao mila manam-potoana ianao mamaky baiboly satria ny visionao na ny fomba hitondranao ny raharaha de tsy tokony ho vision'olombelona raha ohatra ka fikambananao amin'ny tompo fa tokony ny vision'Andriamanitra no zany dia mamaky baiboly isan'andro ianao anatin'ny baibolitsika moa ao anatin'ny faneken'ny mpandray fanasany tompo misy fondro fanekena manao hoe za dia hiezaka hamaky baiboly isan'andro arak'izay azoko atao dia maninona moa ny hoe arak'izay azoko atao maninona moa ny hoe miezaka mamaky baiboly arak'izay azoko atao fa maninona ny tsy hoe miezaka za dia hamaky baiboly isan'andro inona moa mampadiso ny hoe hamaky baiboly isan'andro fa maninona ny hoe hiezaka misy olona ve hiezaka isakafo hoe za dia hiezaka isakafo arak'izay azoko atao mety ve zany na hoe za dia hiezaka isasa arak'izay azoko atao na za dia hiezaka isotro rano arak'izay azoko atao fa rehefa tsy misakafo tsy misotro rano tsy misasa de zao fafasimbana ny hevitra zany fa maninona ny mamaky baiboly no atao fiezahana am'izay fanekena fa ny tokony izy de zao za de hamaky baiboly isan'andro ka sao de tsy vita le izy de ka zany nke pastera sao de tsy vita de manjary ahoana ny tsy ahafantaran'Andriamanitra anao hoe vita sa tsy vita fantatr'Andriamanitra ihany hoe tsy mahavita ianao no ny antony manokana no zany dia tokony hipetraka mazava mihitsy zany hoe mpanompon'Andriamanitra ianao ny tenin'Andriamanitra de tokony sakafo hoaniny fananao isan'andro am'izao andro ataontsika hoe andro numerika izao ny telefona tsotra kely rehetra aza de efa misy baiboly mba mitombo ake tsy mangataka anao hoe vakio indray andro ny baiboly fa mamaky andininy anankiray ianao na mihaino mofona indray andro de efa sakafo zay sakafom-panahy hoaninao isan'andro zany ary mampieritreritra de ao anatin'ilay fanekena ataotsika ny hoe ezaka hamaky baiboly arak'izay azoko atao fa rehefa manao an'ilay fanekena anankiray manao hoe hanaja ny fotodalàna sy ny fitsipika sa ny fanapa-kevitry ny mpandray tsy misy arak'izay azoko atao rehefa hoe hanaja ny hevitra tapaky ny mpandray tsy misy arak'izay azoko atao
fa rehefa hamaky baiboly isan'andro arak'izay azoko atao, fa rehefa hanaja ny fandaminana tsy arak'izay azoko atao, no zany de zao ny mpino rehetra mihitsy ny tokony eritreritra hoe tena tsy arak'izay azoko atao mihitsy ny famakiana ny baiboly fa miezaka na ny mamarina kokoa hamaky baiboly isan'andro mihitsy aho. Ozy ka manao hoe tsy tokony atao maivamaivana mihitsy ny zava-panahy, ary zay no antony ndresahan'ny Josia eto hoe mamerina ny olona ao amin'ny zava-panahy izy. Fa ny faharoa de zao fantsiana mihitsy, tsy vitany hoe mamerina amin'ny zava-panahy fa manongitra ny fampianaran-diso. Eo moa zany de ny hoe ny ireo tsindrin-javatre, ny mpanao atsarany, ny terafime, ny sampy, ny fahavetavetana rehetre tao amin'ny fiarahamonina de le soron'ny Josia avokoa. Tsy hoe namerina fotsiny amin'ny zava-panahy izy ka namerina ny olona ho amin'ilay fivavahana tena izy, fa nanongitra ny tsy izy ko izy, satria ny mpanjaka de manana fahefana feno, ny mpitondra, ny mpanapa-kevitra, ny mpitary dia mamerina ny olona, tsy hoe mamerina ny olona amin'ny zava-panahy ihany fa manitsimitsy, manaisotra ny tsy mety, tsy hoe mametraka ny mety ihany fa manaisotra ny tsy mety. Ary ny sarotra indray dia tsy ny mametraka ny mety ihany ny sarotra fa ny manala ny tsy mety koa tena manahirana, ary ilana fahasahina, tena ilana fahasahina ny manongitra ny tsy mety. Ary eto dia nananjany fahasahina zany Josia, de hitatsika fa tsy nisy tahaka azy. Ravako malala ny tompony any me atsika fahazavan-tsaina iovatsika nasolatsika ny tsy mety eo amin'ny fiainantsika, amboletsika kosa mety araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ivavakisika tompo ansoranazy ny amin'ny soratra ao masina izay mamerina nay mandrakariva amin'ny fiankinana sy amin'ny fiarahana aminao. Saotra tompo ny amin'ity tantarany mpanomponao ty zay mampatsiaro anay fa Andriamanitra mpanafaky ianao, Andriamanitra mpamonjy ianao, Andriamanitra mitona anay hifidy ny fanomponanao zay fahatsarana. De ta io tompo ny tontolo andronay amin'ity zoma ity, ho tontolo andro hanomponay ianao, tontolo andro hanarahanay ianao, tontolo andro hifalianay aminao. De amindreo fo zay tompo, ary tatany sy fimbino mba ho mpandresy hatrany. Ataovy ty ny zava-panahy ny teninao, ary ataovy mitondra zava-baovao koa ao anivon'ny fiarahamonina misy anay, mba hitsiny ny fiarahamonina misy anay hanaraka anao amin'ny fahatsarana. Araka ny teninao manao ry olombelona efa nasehonao zay tsara, de izao hanao ny marina sy ny anaraka an'Andriamanitra ho amin'ny fanetreteny. Saotra Jesoa. Amen.